kory faly manatitra ny araba tokony astopovavy ary faly manasanao anaraka ny fandarana ankariary amin'ity sabotsy faefatra ambin'ny folo ny volana jona ity araka ny efa natsitika ombenindeny ary ny tondrana amintsika ihany koa ny fanetana natao amin'ny fahitalavitra mateve dia ny manodidina ny zona ekizy no resanana amin'ity ity manambahiny araka izany ny fandarana izay asaina amelabelatra nyizay loha hevitra zay araka aminay dia ramatoa saoby mampionina raha mahafalisoa tali ny secoule le petini ary andrematoa raha naivomanana albert izy dia filohany eo lafiny fitantanana ao amin'ny secoule le petini faly mandray anareo ny fandarana kariary voalohany indrindra fa ny miaraba ny mademoiselle Francia ary miaraba koa ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny télévision na matv dia manatitra ny fiarabana tompoko ary miaraba intry andro piaina tsika rehetra ny tokantrano siraray avy any zonina ekizy no resantsika dia tsy hay angamany tsy hanomboka n'izay famelabelara-kevitra zay izay miainga avy amin'ny ray aman-dreny satria tsy tonga teto antany ny ekizy raha tsisy ny ray aman-dreny dia ny fanontaniana petraka voalohany angamany hoe ilaina ve ny fanomanana ny eo amin'ny mpivady karazana hoe fanofanana zany milohany tezany zaza zany teoria indrindra aloha amin'ny mahavolana jona raha mahalala fa volana natokana ho an'n'ankizy eran-tany ao anatin'izany ny ankizy malagasy dia afalinao ahy ny miarahaba ny ankizy eran-tany tsy tiako manokana ny ankizy malagasy arahabaina manokana ny ankizy malagasy amin'izao fatongava amin'ny volana jona zao marina tokoa ny teninao fa misy zavatra zay mibahana mahavitsy dia vitsy ny fahafantarany olona rehetra ny atao hoe zonina ekizy inona moa ny antony dia voalohany indrindra tsy ampy ny fanofanana tsy ampy ny fanofanana fa raha ny tokony ho izy raha ny tokony ho izy dia tokony isy toeram-panofanana zany hoe toerana karazana fianarana zany anofanana ny tanora mbola vao misandatra hiditra eo amin'ny sehatra ny atao hoe fitiavana aloha fitiavana dia rehefa ao anatin'izay fanofanana amin'ny fitiavana zay izy dia tafiditra ao anatin'izay ny fikolokoloana hidirana ao alohan'ny fanambadiana dia zay vao tena miditra ao anatin'ny atao hoe sehitry ny fanambadiana ka rehefa ao anatin'izay atao hoe sehitry ny fanambadiana zay izy dia mazava ho azy fa efa fatany meloa ny tokony ataony rehetra dia ho voatandrina daholo le zo tokony homena ny ankizy tsirairay eo amin'izay sehatra ny fanambadiana izay tafiditra anatin'izay fanofanana zay ve ny karazany hoe firy-taona eo zany misy sokady taona ve hoe tokony firy-taona ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray ny roso amin'ny sehatra ny fanambadiana mba ahomby kokoa zany ny fanofanana atao mialoha ny hitaizana zaza eny tompoko raha diniana dia hoe misy lalàna moa eto Madagasikara hoe firy-taona no tokony roso amin'ny fanambadiana ny ankizy na ny lahy io na ny vavy dia firy-taona dia taloha dia ohatrany hoe misy le hoe miantoka ny ray aman-dreny raha kely le zaza ohatra hoe nambe folo taona na ohatran'izany dia miantoka ny ray aman-dreny vao manoratra ny mairie fa amin'izao fotoana izao dia ny foanany fanjakana lalàna voaingakaingana zay fiatohana zay fa 12 taona mihitsy zany vao mahazo miditra eo amin'ny sehatra ny fanambadiana ka raha izary moa no mandinika za mbola matsapa hoe lasa loha zany 12 taona zany mbola lasa loha zany midikan'izay zany raha 12 taona mahazo mandeha dia tokony alohan'izay le fanofanana alohan'ny idirana amin'ny sehatra ny tokantrano eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ihany koa ianao andriamatoa raha naivomanana albert ao amin'ny secoule le petini mety misy zavatra azonao anampiana ny nambara ny talian'ny secoule le petini izay eto eo amin'le hoe fiomanana tonga ray aman-dreny matetika ohatrany ataon'olona tsirambako zany ka rehefa tena zava-dehibe mihitsy satria ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'le ray aman-dreny na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mamaritra ny ho fiainan'le taranany teoriana izay ny fanabeazana azon'le ray aman-dreny zany dia tafiditra ao anatin'ny fanabeazana le zanany
ka tsy hoe rehefa miomananambady any aza le olona voatokony eritreritra n'izay zavatra zay fa le fanabeazana nomena ny ankizy tamin'izy mbola ankizy efa tafiditra sady eo amin'ny fanomana azo tonga ray aman-dreny rahatra zay tiotika amin'ny ramatoa sabomampiona raha mahafarosoa izay manodidina an'le hoe zay resaka hoe fitezana zay ihany mitsidika kely ihany moa zany satria tsy maintsy voaresaka ihany amin'le resaka hoe zon'ny ankizy na dia fa hoe nisy fotoana arany namela belarantsika n'izay loha hevitra izay eo amin'izay fitezana izay ve hoe ataontsika hoe noho n'le ray aman-dreny tany aloha tany tsy dia naomby loatra ny fomba fitezana azy ve no ahatonga ny lesoka teoria tiako fantatra fa tiako ambara zany fa tany aloha be tany dia ohatra ny tsy mitovy amin'izao fotoana izao mihitsy ny fitezana ny ankizy raha ohatra aloha eo amin'ny sehatra ny hoe fampianarana zany dia manana fahaizana kokoa ara-diplôma ny ankizy amin'izao fotoana izao matetika no manana fahaizana ara-diplôma zany hoe maromaro zany ny diplôma fa ny ankizy tany aloha zay tsy nanana loatra an'izay kanefa natsapa ihany hoe nahazo ny droit akapobeany droit ny nisy ihany satria nisy lay taloha amin'izao fotoana tsika ny tsy manana trano lehibe anakiray na manana fanjakana ohatra hoe anofanana olona fa taloha tamin'ny tolo taloha araka ny tenin'ny meserana evomanana teo dia voarafitra hatramin'ny alalan'ny angano hatramin'ny mbola kely le zaza no efa mandeha moramora ny andrafetan'le tolo taloha le angano dia efa atsofony arakaraka iny le droit tokony ho an'ny ankizy ka zany hoe na tsy feno tanteraka ary le droit an'ny ankizy taloha dia eo ihany no tsy fafenoany mony amin'izao fotoana izao fa amin'izao fotoana izao zao ny tena hita be dehibe mihitsy le droit zay hita tsy ampy any ampelantanany ankizy anisan'ny sakana anankiray ihany koa tsy ahafahana milosa amin'izay fanofanana izay ny fahasairanana amin'ny andavanandro mety eo ihany koa mety hoe tsy miomana akory ny amin'izay fa hoe bevoka ohatra le vehivavy dia tsy maintsy natao raharaha dia tsy dia nisy fotoana loatra ny atrehana an'izay inona ny azony madame saoky azo resana manodidina an'izay ka ao indrindra nge le izy raha ohatra zao araka rehefa nyteneko teo tokony isy ny fifanana hiatrika ho reny ahafahana manome tanteraka n'le rehefa voahofana ny olona dia fatany zany no tokony ataona ao anatiny atao hoe tokotrano kanefa ny nohony zay zavatra zay tsisy dia tafiditra ao anatin'le sehatra hoe tsy ampy zany ny zavatra mitezan'ny ray aman-dreny le zana nanambady am'izao izy dia amin'ny voalohany itsika raha ohatra ka hoe vao miteraka tsika miteraka zany le olona mpivady anankiroa tsy nahazo am'le fanofanana izy dia nafinaritra be anazy mihitsy ny zanany dia mbola tsisy mamenatra anazy safosafo kely miporoka kely samy revo na nylana ny vavy dia mihitatra ihany iny zazy iny mihitatra ihany iny zazy iny mialehibe ary rehefa lehibebe iny zazy iny dia inona ny zavatra am'izao manomboka raha vavikely iny zazy iny manomboka miataka ny ray miataka izy satria nahoana miataka izy satria manomboka matsiary hoe menatra amin'ilay zazy ary raha landraikio iny dia manomboka miataka ny reny dia miataka tiako tenenina zany lasa zaza ohatrany hoe lasa olona namenatra indray zany le zazy dia nidikan'izay mazava ho azy raha ohatra ka hoe bevoka aloha le zaza zay voalohany aloha tsisy ny fifandraisan'ny mivantana tamin'ny reny ntsony lasa tahotra ho azy dia faharoa tsisy ko le tampotampo droit nyizy dolotona iny zany le tampotampo tokony omena azy fifandraisana mivantana tokony ifampiresahana azy tsy hananantsony zay zavatra zay lasa tahotra ho anazy dia nohony le tsy fahampiny le tositosy teo aminy ko izy efa manomboka miditra eo amin'le taona mitady le tampotampo miditra amin'le taona tsisy nanao an'izay tsony dia mitady tanana hafa izy ary raha vao mitady tanana hafa izy na lay io na vavy dia indrindrindrindra vehivavy efa tafiditra ao anatin'ny sehatra le fitiavana hafa zay izy zay hoe tsy fitiavana tadasineny ntsony rehefa fitiavana hafa dia midikan'izay dia ahoana mazava ho azy fampivoky izy ka
zany rehetrarehetra zany araka lefa nyteneniko teo hoe miditra eo am'la zoan'la ankizy moa tsika la zoan'la ankizy dia avoaka ao anatiny tsy ampy fotsiny zany le fitanisana hoe zoan'ny ankizy ny isakafo zoan'ny ankizy ny ampitafiana madio zoan'ny ankizy ny andeha hianatra zoan'ny ankizy no tsaboana raha marary zoan'ny ankizy tsy hotansaitsika ohatran'izay zany le zoan'ny ankizy amin'ny akapobeny fa ny zavatra azotsika atao dia ny zavatra tsotra hoe raha vohofana le reny efa fatany de mineloza zavatra zay omena ainy nyzaran'izay mandeha tsy moramora ary tamin'ny tolo taloha raha ohatra ary tsisy le fanifanana nanana fahendraina ny tolo taloha araka nyteneniko teo dia efa navohitrany moramora ao anatin'ilay fitazana satria na io fitezana io any ane efa raha malala fa naizana izy tokony fantatra fa 12 taona midina ihany no tena ahafahanao manatsofoka zay zavatra rehetra tianao ho apetrao aminy zavatra rehetra tianao omena azy ao anatin'izay 12 taona ny midin'izay raha tafiditra ao anatin'izay ny zavatra tianao omena azy ny 3 taona farany amenao azy 12 taona dia iny zavatra iny indray anarahanao maso le zavatra tianao efa natsofokao tao aminy dia apetrao amin'izay nge izy ary rahatsika anao fa misosa ohatrany atsika mankony lasa tahotra ny ray aman-dreny raha vao lehibe ny ankizy lasa tahotra araka nefa nyteneniko teo hoe ny ankizy lasa matahotra nitadako lasa mampiseho forsany sisy akoatran'izay moa nolona tsy fanofanana tsy misy dia mipetraka daholo ny bitisme dinidinika na ataony tady na ataony neny dia vo mainty tsisy tanteraka ny zoan'ireny izy